Eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao efa miomana amin'ny fandraisana mpianatra ho amin'ny taom-pianarana 2024 ny Setela na Sehetra Teolojika ho an'ny Laika amin'izao fotoana izao. Ny Setela mofo dia sehatra iray atao ampianarana ny kristiana ireo taranja fototra 10 momba ny teolojia ary efa 20 taona izay no niorenany. Taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra nahavita fianarana izay narahana fanolorana sertifika dia efa miomana amin'ny fandraisana ireo mpianatra vaovao ny eo anivon'ny Setela na Sehetra Teolojika ho an'ny Laika. Ny Setela dia sehatra iray natao ampianarana ny kristiana ireo taranja fototra 10 momba ny teolojia. Misafidy ny andro ahafahany mianatra moa ireo mpianatra na ny sabotsy maraina izany na ny alatsinainy maraina. Ao amin'ny faculté de théologie protestante ao Ambatonakanga moa ny toeram-pianarana. Ny Setela na Sehetra Teolojika ho an'ny Laika dia efa 20 taona zao no niorenany sy nisy tato anatin'ny sahan'ny FJKM. Izany Sehetra Teolojika ho an'ny Laika izany moa dia natao indrindra mba hitezana sy hanabeazana ireo vahoaka kristiana tsy ankanavaka mba hitombo amin'ny finoana, hitombo ny amin'ny fahalalana ny soratra masina. Koa ny Setela dia natao amin'ny mpandray fandraisana tompo rehetra izay maniry andalina ny amin'ny finoana kristiana. Fantatra moa zao fotoana zao fa betsaka ny karazam-pampianarana etsia roa dia ilaina indrindra ny fitombona amin'izany fahalalana ara-pinoana indrindra ny finoana kristiana. Koa amin'ny volana janoary io no fisoratana anarana ho an'izay maniry hiditra hianatra izany ao anatin'ny Sehetra Teolojika ho an'ny Laika izany na ny Setela. Ao Ambatonakanga moa ny toeram-pianarana ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga dia afaka manantona amin'izany toerana izany izay rehetra maniry hisoratra anarana mandritra ny volana janoary. Misy ary moa fepetra samihafa ny amin'ny taratasy izay entina avy any amin'ny fiangonana ny aviana, taratasy fanolorana avy amin'ny mpitandrina mampandray ny fanasan'ny tompo. Dia manentana antsika rehetra izay maniry hitombo amin'ny finoana, hitombo amin'ny fahalalana ny finoana kristiana, hitombo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mba hisoratra anarana ao anatin'izany Setela izany. Mandritra ny volana janoary izany ny fisoratana anarana ho an'ireo laika maniry andalina bebe kokoa ny teolojia sy ny fotom-pinoana kristiana ary voafetra ny isan'ny mpianatra azo raisina amin'izany.